ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana totosainy vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Ry havana malala ao amin'ny tompo, mbola ampitomboinao amintsika rehetra mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny fandaharana ampalalao azy lalana tokony alehako no arahantsika izao izokororino manolotra ny fandaharana. Hivavaka isika. Isaoranay anao Jesosy ny fitiavanao anay, fitahinao anay ka mbola tsy mahalany-dritra anay. Ka dia tratra ity fotoana anio ity izay ary afaka miombana ny lalan'izao fandaharana izao eto amin'ity onjam-peon'ny radio Vaovao Mahasoa ity. Dia misaotra no fitiavanao, mankasitraka noho ny fitahinao anay, atratraranay izao fotoana izao, amezanao tombon'andro, hery sy tanjaka fahasalamana, na dia ho aza ny aretina maro samihafa, na dia ho aza ny olana maro samihafa, na dia ho aza ny fahasahiranana maro samihafa. Ankehitriny ifonanay, angatanay famelana, ibebahana eo anatrehanao ny elokay rehetra izay nataonay tsy hifanaraka tamin'ny sitraponao, dia mamindrafo aminay mamela ny elokay. Ary ankehitriny mangataka izahay ny fanahinao masina no ataovy ao anatinay, ampianatra anay sy hitarika anay, anoranay izay lalana tokony alehanay amin'ny alalan'ny fandinihana sy ny fianarana ny teninao. Dia mitenena aminay araka ny fombanao, fa mihaino anao izay misaotra Jesosy. Amen. Andeha ho jerentsika ny ten'Andriamanitra araka izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Jona mpaminany. Jona toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy no jerevantsika. Jona toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary tonga tamin'i Jona zanaky amin'ny tany tenin'i Jehovah nanao hoe: mitsangana ka makanisa any Ninive, ilay tanàna lehibe, ary miantsony amin'ny hamelezana azy, fa tafakatra eto anatrehako ny faharatsiany. Nefa Jona nitsangana andositra ho any Tarsisy mba hiala eo anatrehan'i Jehovah. Ary nidina tany Jopa izy ka nahita sambo akany Tarsisy, dia nandony karamany ka niondrana taminy hiara-mandeha tamin'ny tao ho any Tarsisy hiala eo anatrehan'i Jehovah. Fa Jehovah nahatonga rivo mahery teny ambonin'ny ranomasina, dia nanonja mafy ny ranomasina, ka dia efa nila ho vaky ny sambo. Dia raiky tahotra ny matilo, ka samy taraina tamin'ny andriamaniny avy, sady nariany tany anaty ranomasina ny zavatra tao an-tsambo mba hampitony ny loza. Fa Jona kosa efa nidina nakao anatin'ny sambo, ka natory ny henoko ny torimaso. Ray masina, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny voalazan'ny tantara dia izao: nisy tanàna anankiray atao hoe Ninive, izay hitan'Andriamanitra fa ny aina tao anatin'ny faharatsiana amin'ny mponina tao. Dia natsoina Jona ilaza amin'ny olona tany Ninive ny hamelezan'Andriamanitra azy, satria tafakatra eo anatrehan'Andriamanitra ny faharatsiana. Ny nandrana ny Jona zany no tena ho resahantsika eto androany, satria ny fandaharantsika amin'ny sesisesy teo aloha dia niresaka ny hoe inona no atao amin'ilay olona tsy manana atao reny. Fa avy eo tsika dia niresaka koa hoe inona no ataonao mihoatra noho ny hafa. Dia avy eo tsika niresaka ny hoe misy fanomezam-pahasoavana maro samihafa sy asa maro samihafa sy fampoana samihafa izay ilan'ny tompontsika. Inona no tokony atao anatrehan'ireny? Ka eto amin'ity tantara ity tsika dia izao mijery ny tantaran'i Jona izay nisy ny ilan'Andriamanitra azy.
nisy ny antsoin'Andriamanitra azy ka misy anrahan'Andriamanitra azy fa tsy nentina andeha izy fa niala teo anatrehan'Andriamanitra dia nivily lalana ho any amin'ny toerana hafa izay tsy nandrahana azy. Ka ny ho resantsika dia zao ny fandavana ny antson'Andriamanitra, ny fandavana ny irak'Andriamanitra, ny fiviliana lalana sy ny fialana eo anatrehan'Andriamanitra dia mitera-doza, ahitana loza. Zay no voalaza eto amin'ity tantara ity raha jerena, satria natsoin'Andriamanitra Jona dia nirahana ho an'ny Ninive. Ilaza ny afatr'Andriamanitra amin'ny mahampaminany azy, ampahafantatra ny mponina tany Ninive fa noho ny faharatsian'ireo mponina tao Ninive ireo dia ho avy Andriamanitra amely an'izany tanàna izany, izany hoe andrava, anapotika izany tanàna Ninive izany, tanàna lehibe izany izany Ninive izany tanàna lehibe izany. Zay no asaina andehanan'i Jona, fa Jona tsy te handeha ho any. Mety misy antony maromaro mahatonga an'i Jona tsy handeha ho any. Mitahotra ny amin'ny olona hoe raha ilaza an'izany izy dia mety ho vonoan'ny olona, mety ho samborin'ny olona, mety hampijalian'ny olona na ohatr'izany. Izay ny antony anankiray. Fa mety misy antony maromaro nahatonga an'i Jona nalaina sy kamo nanda. Ka izao rehefa tsy nentina andeha Jona tady lalana izy hiala eo anatrehan'Andriamanitra sy andeha amin'ny lalakafa dia nahita sambo andeha ho any Tarsisy izy rehefa nidina tany Jopa. Nidina izy zany nakany Jopa dia nahita sambo andeha ho any Tarsisy dia fampiresaka tamindreo tatsambo ireo izy dia nandony vola dia nieritreritra ny andeha hiondrana ho any Tarsisy. Mino fa azontsika tsara zany ny andrahana ny Jona ho any Ninive fa nivily lalana izy nandatsy andeha izy dia lasa nandeha nakany Tarsisy. Inona ny zavatra nitranga? Na tonga arivo mahery teny ambony ranomasina Andriamanitra. Na tonga arivo mahery teny ambony ranomasina Andriamanitra. Ka rehefa na tonga arivo mahery teny ambony ranomasina Andriamanitra dia izao sahirana ny matilo, verevitra ny tatsambo, natahotra ny olona rehetra ary efa saika vaky ny sambo. Lozana izy zany tena efa loza mananontanina zany ilay hoe loza mitatao. Fampitandremana amin'ny loko mena izany raha ohatra ka oharina amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Mandray fepetra amin'ny loko mena satria efa tena loza mitatao, efa tena mitatao ny loza, efa tena atahorana ho vaky ilay sambo. Amin'izao fotoana izao betsaka ny olona izay antsoin'Andriamanitra dia iran'Andriamanitra no ny asa fa tsy mety manao. Fa tadio tsara fa aza miandry ho tratran'ny loza tahaka ny Jona, aza miandry kapoka, aza miandry famaizana, zay vao hanaiky anao ny asan'Andriamanitra. Ary aza mieritreritra ny hivily lalana ho any an'izay lalana tsy soritan'Andriamanitra andehananao, dia aza mieritreritra ny hiala eo anatrehan'Andriamanitra izany. Fa loza no hitanao amin'ny fialana eo anatrehan'Andriamanitra sy amin'ny fandehanana amin'ny lalana izay tsy voasoritr'Andriamanitra. Manana ny lalana efa nisoritana andehanany avy ny olona rehetra. Ary izay no antony resantsika natao anaty fandarana amin'ny lohateny fandarana dia ampalalao azy lalana tokony alehako, mba hahafantarantsika, mba hanolorana androan'Andriamanitra ary iny lalana tokony aleha. Ka rehefa atoron'Andriamanitra ny lalana tokony aleha dia izao araho iny lalana iny izorana.
misy hiran'ny katekate avy any Toliara zay hoe iny lalako iny, maresy lahatra le tononkira, iny lalako iny izay voatendrinao, na dia sarotra aza izorako. Zany na mafy na mora ny lalana izay soritana Andriamanitra ho alehanao dia tokony tsy atahotra ianao, tokony tsy hanahy ianao, tokony tsy ho kamo na malaina ianao, fa tokony hanaiky, hanaraka, handeha amin'izay lalana andraran'Andriamanitra sy soritan'Andriamanitra andehananao izay. Ary misy koa hirantsika ao anatin'ny firana FFPM hoe tiako miaraka aminao Jesosy, naiza hitondranao ahy. Zany iry zany atao anatin'ny fiangonana amin'ny fotoam-pivavahana amin'izay fotoana maro samihafa dia atao zany iry zany, ary mihira avokoa ny ao am-piangonana rehetra. Raha tsy hoe izay olona kamo hira, izay olona tsy resy lahatra ny hidiran'Andriamanitra dia tsy mihira. Fa saingy izao ataon'ny olona fotsiny le hira, fa ny olona tsy manaiky hanatanteraka akory le tononkira. Tahaka ny Jona, naiza hitondrana ho any hira taony, fa tena misy ny olona tena izay toerana rehetra andrana azy tsy mety mandeha foana izy fa lavo ny foana. Hira mivava fa tsy ao anatin'ny fo. Ary izay no nahatonga ny ten'Andriamanitra amin'ny Isaia mpaminany hoe ity firenena ity manaja amolo fa ny fony kosa dia lavitra. Zany ny olona rehefa tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, mihira manaiky amin'ny vava fa mandà ao am-po. Ary dia be tsara velantsika koa ny filazan'izany olona izany, mody manaiky kanefa mandà. Ary mbola misy ihany koa hira ao amin'ny firana maromaro izinao fa andao vitsivitsy no jerena. Ao koa ilay hoe ity aho Jesosy, vonona anao ny hirako kairao, ity aho Jesosy. Dia ao koa ilay indreto izahay, Jesosy tompona eo, indreto izahay, vonona anaiky ka mandraisanay. Fa rehefa raikitra tokoa ny fandrahana, misy asa tokony atao tahaka ny nandrahana ny Jona, dehibe koa maka tahaka ny Jona ka mivily lalana miala eo anatrehan'Andriamanitra. Eritrereto tsara fa zany olona miala eo anatrehan'Andriamanitra zany, olona mandositra an'Andriamanitra zany mahita loza. Tadio tsara fa vao nanomboka ny tantaran'ny fiainan'ny zanak'olombelona, rehefa nanota i Adama sy Eva dia nandositra niala teo anatrehan'Andriamanitra, sitrika teo anatrehan'Andriamanitra, dia efa nahitana loza zany. Nahitana zao fahasairana maro isan-karazany zao dia vokatry ny fialany Adama sy Eva teo anatrehan'Andriamanitra, rehefa nanaraka ny tenin'ny Satana izy fa tsy nanaraka ny tenin'Andriamanitra. Ny tsy fanarahana ny tenin'Andriamanitra, fa fanarahana izay teny hafa na feo hafa, na ny feo amin'ny fieritreretanao aza dia tsy tokony arahanao mihoatra noho ny fanarahanao ny tenin'Andriamanitra. Maniraka Andriamanitra, ekeo izay irak'Andriamanitra mpanaovina anao, ary fahasambarana ho anao, zava-dehibe ho anao, fitiavan'Andriamanitra manokana ho anao no iantsoan'Andriamanitra anao sy hanirahan'Andriamanitra anao. Any amin'ny Jaona 5:10 rehefa mitantara nanao fampianarana lavabe Jesosy Kristy dia niteny izy, tsy anareo no mifidy ahy fa izaho no mifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa. Zany olona fidiny zany ka zava-tsara amintsika. Mino aho fantarintsika zany ny olona fidiana dia ny olona tiana. Raisiny hoe misy fifidianana filoham-pirenena dia izay tsy tianao ve no fidianao, fa mazava tsara izay tianao no fidianao.
Ary tahaka an'izay Jesosy Kristy mifidy, Andriamanitra mifidy de maniraka de zay tiany no irahany. Iraka mahatoky, iraka tokony havita ny asany, iraka azo antenaina, azo anteherana. Zany no fidian'Andriamanitra. Ka anisan'ny fidian'Andriamanitra ianao hanao an'izany iraka izany amin'ny fomba maro samihafa, amin'ny lalana maro samihafa, zay samy efa nidresahana tamin'ny heriny hoe zarazaraina samihafa ny asa, zarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana, zarazaraina samihafa ny fanompoana. Misy anjaranao amin'ireny, anjaranao mandinika sy mitrandraka mandalina hoe iza amin'ireto asan'Andriamanitra be dia be tsy vita, asan'Andriamanitra be dia be tsy misy mpanao reto no tokony ho anjarako. Jesosy Kristy mihitsy no niteny hoe betsaka ny vokatra fa ny mpiasany vitsy. Ka tokony anaiky ianao ho anisan'ny mpiasa andeha anao an'izany asan'Andriamanitra izany. Jesosy Kristy no miantso, Andriamanitra no miantso, izy no mifidy. Misy ny olona ne mangetaheta te hanao ny asan'Andriamanitra fa tsy antsoin'Andriamanitra mihitsy. Fa misy olona irahan'Andriamanitra fa tsy mety manao. Fa ny tsy maintsy arahana dia zao ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy ny sitrapon'ny olombelona, ny safidin'Andriamanitra fa tsy ny safidin'ny olombelona. Ka ny olona tsirairay avy no mamantatra inona ny tokony atao, aiza no lalana ny rahan'Andriamanitra sy andefasan'Andriamanitra dedinio tsara. Fa manomboka ao an-tokantranonao misy asa miandry anao ao. Eritrereto tsara fa misy asa miandry anao. Ny olona ao anatin'ny tokantranonao ve olona tena resy lahatra daholo, ary olona tena mazoto amin'ny famakiana sy ny fianarana ny tenin'Andriamanitra daholo ve? Mazoto amin'ny vavaka daholo ve? Tena mifankatia sy mifankahazo po sy mifanara-tsaina tsara daholo ve? Raha ohatra ka izay no efa tanteraka ao anatin'ilay tokantrano misy anao dia zao manana didy ianao hitaiza mba ahafahan'ny tsirairay avy mihazona izany farisendahatra sy toetra tsara eo anatrehan'Andriamanitra izany. Mazoto tsara amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra sy ny fanomponan'Andriamanitra daholo ve? Raha izany dia mila tazomina izany fahatsaran'izany. Fa raha sanatria sanatria ka mbola misy tsy ao anatin'izany, tsy ao anatin'ny anankiray amin'izany fotsiny ao anatin'ny tokantranonao dia zao adidinao aloha, irahana makao amin'io Jerosalema anao io ianao, andresy lahatra ny olona rehetra ao. Efa nataonao ve izany? Sa mbola tsy nataonao? Raha efa nataonao izany dia tohizo hatramin'ny farany. Fa raha mbola tsy nataonao izany mila mandray fanapahan-kevitra ianao dia mila manao izany asan'Andriamanitra izany. Aza mivily lalana fa ao aloha. Fa tahak'izay ihany koa ny eo amin'ny manodidina anao, ny mpiara-monina aminao izay mifanerasera aminao, ny mpiara-miasa aminao, mpiara-mianatra aminao, misy ao asany rahan'Andriamanitra anao. Misy asa ao hifidianan'ny tompo anao ka ianao no saina manao azy. Za tsy teny hoe tena efa resy lahatra daholo ny mpiara-mianatra aminao na mpiara-miasa aminao, zany aloha dia tsy hisy. Fa tsy maintsy misy ny olona izay mbola mila ny fitoniana ny filazantsara sy mila fampianarana ny tenin'Andriamanitra sy mila fandresen-dahatra ao. Irahan'Andriamanitra ianao ao, matoa ianao ao no miasa, matoa ianao ao no mianatra, matoa ianao eo amin'ny toeran'io no monina, eo amin'ny taran'io no monina, dia anjaranao no manao izay andresen-dahatra sy ampianarana hitaomana ireo olon'ireo ho ao anatin'ny valan'Andriamanitra, ho ao anatin'ny valan'i Jesosy Kristy. Aza mivily lalana fa
mizora koa makao dia ambarao ny tenin'Andriamanitra tahaka izay nandrahana ny Jona no andrahana anao koa. Manaraka izany eto amin'ny firenena, be dia be ny zavatra izay mila fanotsiana noho ny toetran'ny olona eto amin'ity firenena ity, izay mahatonga ny loza maro samihafa tahaka ny nataony Jona. Be dia be ny olona mahita loza noho ny zava-misy tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay iainan'ny olona eto amin'ity firenena ity. Ka irahana ihany koa ianao, misy adidinao eto amin'ny firenena, ka izay hevitra sy fomba ahafahanao manatanteraka ny iraka nandrahana anao dia miezah mafy. Aza kitraka fa raraoty ny andro azo anaova-tsoa fa ratsy izao fiainana izao, dia mbola manana hery sy tanjaka ianao mbola manana herim-po ianao, mbola manana tombonandro ianao, araroty izany rehetrarehetra izany ahafahana manefa ny iraka izay ampanaovin'Andriamanitra anao. Be dia be ny asa miandry fa ny olona irahana no tsy ampy, satria ny olona irahana matetika dia manao ohatra ny Jona ka mety ahitana loza. Dinio tsara ny eo manodidina anao ary arao tsara ilay toromarika amen'i Jesosy Kristy any Jerosalema, eran'ny Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany. Izany hoe manomboka amin'ny toerana kelikely eo amin'ny ankohonanao ao dia mivelatra no hanaovana ny asan'Andriamanitra. Ka Andriamanitra no maniraka tahaka nandrahany an'i Jona, fa aza mandahy, aza mivily lalana, aza miala eo anatrehan'Andriamanitra satria ahitana loza izany. Jesosy Kristy no kapiteny maniraka antsika ho miaramila hoe mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra, dia miezaka isika. Sarotra ihany ny hoe hahatongavantsika rehetra andeha hitety an'izao tontolo izao hitory ny filazantsara, fa miezaka isika miainga eo faritra izay akaiky antsika indrindra, dia miezaka mivelatra amin'izay hitantsika hoe izay ny farany tratra rehefa natao ny ezaka. Dia aza manao hoe zara fa manao, na manao alasafay, na manao atsirambina ny asan'Andriamanitra, fa tena mila atao amin'ny fo, amin'ny fitiavana, amin'ny hery rehetra, amin'ny saina rehetra, amin'ny fo rehetra ny asan'Andriamanitra. Izany no azahoantsika ny valim-pite avy amin'Andriamanitra. Mahereza ianareo fa aza miraviravy tanana fa hisy valiny tokoa ny ataonareo, izay no resantsika tamin'ny heriny koa izay. Ary indrindra fa mahefa be mandrakariva amin'ny fanomponan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Jona rehefa nirahana ka rehefa nandeha mivily lalana ka nandeha sambo, dia zao nidina tao anaty sambo izy dia natory ary reniko ny torimaso. Izany hoe tsy te hieritreritra mihitsy ilay asan'Andriamanitra, tsy te hieritreritra n'inona fa dia naleo ny natory. Reniko ny torimaso, tsy malala izay ambony tany, efa misy loza misy loza mitatao vokatry ny nataony Jona. Efa mila vaky ny sambo, fa Jona alozany matory. Be dia be ny olona nohatr'izany, tsy te hieritreritra ilay asan'Andriamanitra fa mamono heritreritra fotsiny, dia matory. Manao torimason-jaza dia matory mba tsy hafantarana, mba tsy heritreretana,
mba tsy sainana zavatra hafa afa-tsy torimaso. Tena leo no matory ary be dia be ny olona no ohatra izany, mamono sofina, mamono eritreritra dia matory no asany. Ary tsy mahagaga raha misy olona tena rehefa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izy dia any am-piangonana matory fotsiny ny ataony. Ary dia faly ery Satana io matory io, anahy io fa tsy mihaino anao Andriamanitra. Rehefa tsy mihaino tenin'Andriamanitra ianao dia izay no lazain'ny devoly, matory anahy io, matory fotsiny io fa tsy anao. Fa raha anao izy dia mihaino anao, fa matoy izy tsy mihaino anao, tsy anao izy zay. Noho izany ry havana dia zao mila tena manaraka ny teny Jehovah, mihereta tory ka mivavah mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Tsy mahazaka miaraka miaritory amitsikory ianareo na dia ora ray aza. Izany resahan'i Jesoa Kristy efa manakaiky ny Paska. Fa tao alohan'ny Paska no resahan'i Jesoa Kristy tamin'izany tamin'ny mpianany rehefa tany Getsemane izy rehefa ho avy ny olona hisambotra azy. Io torimaso io tsy le torimaso fotsiny ara-nofo ny resahana, fa le torimaso ara-panahy mila resena, fa mila mandiny tena ny tsirairay avy sao dia matory. Satria raha ohatra ka tratra matory ianao no miverina ny tompo nefa ianao asaina miambina, ahitan-doza koa zany. Kaza manoatra ny Jona hoe nono nataony no mahatonga ny loza fa izy nefa lozany matory. Mbola misy tantara toy eny amin'ny lozan'anjohan'i Jona, fa hatreo aloha ny fandaharantsika androany fa tohizantsika izy manaraka. Ny lesona zany dia zao: ny fandavana ny irak'Andriamanitra izay ampanaoviny ianao, ny asan'Andriamanitra izay ampanaoviny ianao, ka fialanao koa eo anatrehan'Andriamanitra dia zao ahitanao loza. Aza miala eo anatrehan'Andriamanitra fa mijanona eo anatrehan'Andriamanitra, ekeo ny iraka sy ny asa izay ampanaoviny ianao, tanterao ny fanomponao mba tsy ahitanao loza, mba tsy hitera-doza ho an'ny namanao sy manodidina anao. Satria tsy Jona ihany no nahita loza, fa ny mpandeha rehetra tao anatin'ny sambo, ary hatramin'ny mpitatana, mpitarika, mpitondra ny sambo aza, ny kapiteny sambo dia natahotra sy raiky tahotra noho ny nataon'i Jona. Hivavaka isika, misaotra anao izay Andriamanitra no ny teninao izay mivelatra eo anatrehanay ary ianaranay isan'andro. Dia mangataka izay fanahinao masina ataovy eo anatinay mihitsy, ampianatra anay isan'andro, ampandiny tenanay, andresy lahatra anay anao ny iraka sy ny asa izay ampanaovinao anay. Mesa ao anatin'ny tsirairay avy ianao, afatakaran'ny tsirairay avy ny zava-dalina sy ny fiainan-tsoa ao anatin'ny teninao. Raha misy tsy tanteraka, raha misy diso ny voambaranay sy ny fampianaranay, levony mba tsy hanan-kery amin'ny tsirairay avy izay tsara nefa tazomin'ny tsirairay avy zany, ahafahany miaina araka ny teninao. Angatanay ny fiadaranao sy ny fahasoavanao, ny fitahinao tsy saraka amin'ny mpiainy rehetra, amin'ny lafiny rehetra, amin'izay rehetra atao, amin'izay rehetra ale, mba ho tanteraka ny teninao, ho tahiny ianao raha miditra, ho tahiny ianao raha mivoaka, ho tahiny ianao an-tanàna, ho tahiny ianao any an-tsaha, ho tahina ny asan'ny tananao, ho tahina ny vilia fanaova-mofonao sy ny ateraky ny kibonao sy ny ateraky ny biby fiompinao, ho tanteraka aminay tsirairay any izany fitahina marobe izay voatonona ao amin'ny Deutéronomia zany. Ho anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia metraka mandra-piona mandra-pitafa amintsika rehetra mpiain'ny radio Voamasoandray ry havana, an'Andriamanitra ihany voninahitra. Amen. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.